Fa nitsidika ny lapan'ny anteny Mirandolona tetsy anosy kosa androany ny filoha vaovao ny Confédération africaine de football na ny CAF Andriamato Ahmad Lolona moa ny tenany ary dia tsy maintsy ametra-pialana noho ny andraikitra vaovao izay raisiny dia ny filohan'ny CAF zany nisy ny fitsidihana izay nataony ny filohan'ity androm-panjakana ity ny maraina teo tato-baovao. Fitsidihana voalohany sy nataony filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra tao aorian'ny navoafidy azy ny tao amin'ny anteny Mirandolona androany tsy maintsy ametraka ny taratasy fialany amin'ny mahalohana azy Andriamato Ahmad ka mba ho fanajana ny filohan'ity androm-panjakana ity no tena antondiany fantatra fa amin'ny alatsinainy avy izao no ametraka izany sy amin'ny fomba ofisialy ny tenany. Tsy maintsy misitaka amin'ny andraikitra eo ny disposition réglementaire zay fa eo koa indrindra tsy fahafahako mihitsy anao an'izay andraikitra rehetra zay satria voatery mipetraka maharitra any Aleukera za any no misy siège-ny Confédération africaine de football ary zay anisan'ny point faharoa nandalovako ampanajana aty voalohany fitsidihana amin'ny fomba ofisialy sy ampanajana ny namako ray aman-dreniko zay mitatana ato amin'ny Sénat faharoa mametraka amin'ny an'izay koa satria tsy maintsy mampahafantatra anao fa amiko tsy manaja ny olona miteniteny iny amin'ny presse fotsiny anao hoe zay démission non tsy fitaizana anazoko zany fitaizana anazoko tsy maintsy manatona ray aman-dreny anao procédure iny tsisy mahafantatra taratasy fotsiny mandeha iny avy eo ary ho avy zany taratasy zany latsinainy tsy maintsy avy zany taratasy zany. Tsy maintsy hitondra vokatsoa ny baolina kitra malagasy indrindra fa ho an'ireo mpilalao kosa izao andraikitra lehibe iantsoroany izao raha ny fanazavana no entiny Amady Atrandy. Tsy fa zava-dehibe ve zao hoe gasy no en'olona ivelany any amin'ny presse rehetra internationale hoe ny malagasy no président ny CAF lany na fisin'izay fotsiny betsaka ke ny olona tsy mahafantatra Madagasikara zany misy betsaka raha fantatrareo raha olona mpandeha mpiriry any ivelany any iny film iny Madagasikara iny no nitanin'olo anao ary iny eritreretindreo hoe misy existe anao no manazava zavatra tsy izy io ka izao hoe mitondra inona taoko angambany ary tsy zavatra mandeha rery zao ary azoko lazaina nanampy ana ny maha président ohatra ny ana ireo firenena miteny frantsay any président de la république tsika satria reo namany mitovy aminy no mahatsapa fa zanaky ny ato misy milatsaka nisy impact zay na tiana na tsy tiana tamin'ny fifidianako misy impact ka hodina hoe na ho an'ireo mpilalao-tsika any ivelany ireo mpilaravinahitra reo na tiana na tsy tiana misy impact anajan'olo an'ireo zay hoe misy malagasy no président ny CAF zay. Ipetraka Aleukera renivohitry ny firenena Egyptiana izay misy ny fiobetoeran'ny CAF moa ity filohan'ny vaovao ity ananambara fa ho aoriana ny baolina kitra malagasy Atrandy.